Sy volana ty aoriana sika izao mbola tsy vita ihany ny fikaonan-doham-pirenena raha ny dradradradraina ho vitaina anatin'ny ambolana. Hoy ny solombavam-bahoaka Randriamampianina Rajery San Antoine. Diso ilay stratégie mampiditra ny resaka refondation ao anatina ministera raha ny nambarany fa zavatra tokony andraisan'ny rehetra anjara sy ho ekeny rehetra no atao fa tsy zavatra unilatéral. Lasa fanodikodinana saim-bahoaka fandaniam-bola-panjakana mandalo ny fotoana malagasy fotsiny ilay zava-misy hoy izy satria tena mifamoafao sy feno disadisa loatra ny fikarakarana azy. Hany ka izay zavatra ivoaka eo dia mbola tsy hankatoavin'ny rehetra mihitsy fa hiteraka olana foana. Ny raha resaka fikaonan-doham-pirenena io moa fandraisako tany am-boalohany hoe ilay stratégie amin'ny fanjakana mihitsy ny diso ary vao niainga tena tany am-boalohany io dia efa nanazavana io raha naharaka tsara tsika nanaraka amin'ny vaovao araka ny fandraisantsika tamin'izany dia hoe diso ilay stratégie mampiditra an'ilay ataontsika hoe refondation anatina ministera satria zavatra tokony ho ekeny rehetra zany tsy zavatra tokony unilatéral zany fa zavatra tokony araka imbonana zany tany am-piandohana ihany koa asa raha natadiditsika raha natsiaro avy nanomboka narain'izao fahefan'izao ny fanjakana efa ny tenako tamin'izany hoe tokony isy discours politique atao hanangonana an'ireo hery rehetra eto amin'ny tanàna hery velona ny azo lasantsika anazy anaovana accord politique ahafahana mamoaka tondrozotra arahana ahafahana mivoaka anatin'izao crise politique izao. Izay ny tokony natao amin'izay fotoana izay dia mandray anjara daoly rehetrarehetra ao société civile ao ireo parti politique izay tena hoe misehatra amin'ny parti politique ao ireo ataontsika hoe syndicat ohatra na zavatra sahala amin'izany représenté daholo zany ny entité rehetrarehetra hatramin'ny fiangonana sy ny sisa ao anatin'izay dia rehefa tafapetraka tsara mazava zay dia mamoaka an'ilay tondrozotra arahana dia iny fotsiny narahan'ny fanjakana mpanantanteraka rehefa avy eo fa izao isika zany zao dia mbola tsy natafavoaka mihitsy ankoatran'ny hoe tsy maintsy vita amin'ny décembre 2027 ny fifidianana avant an'io zany dia amiko zany tsy tondrozotra zany fa mipetraka ataontsika hoe objectif final zany dia nefa tsy izay ny voantsika ao anatin'ny fikaonan-doham-pirenena ny voalohany ny fikaonan-doham-pirenena nefa ny amin'izao misabaditaka be ihany satria mandeha ny FFKM misy olana koa ny FFKM sy aty amin'ny parti an'ny ministère ny refondation aty mandeha indray koa ny FFKM misy olana koa amin'ny FFKM sy ireo parti politique dikan'izay zany mbola tsy ho ankatoavin'ny rehetra mihitsy zavatra ivoaka fa hiteraka olana foana ao anatin'ny fandanjana dia ho sahirana foana ilay fanjakana mitondra an'izy hatrany am-boalohany vao nalefa ny PGE voalohany dia hoe vita ao anatin'ny 6 mois ny concertation nationale zao tsika efa 9 mois tsy mbola niainga samy nanainganaingana azy daholo ny rehetrarehetra dia ilay zavatra rehetrarehetra misy manainganaingana iny miverina zéro reny rehefa tena miainga ilay tena iainga dia zany zavatra zany sady mandany volam-panjakana no mandany fotoana malagasy no manodikodina ny saim-bahoaka fotsiny fa tsy ilay zavatra tena ho atao ny atao dia miteraka olana foana zany zavatra rehetra.